afatra nentin'ny mpaminany William Marion Branham mitondra ny lohateny hoe fiumbonana ny volana novambra 1770 tao Phoenix, Arizona, mikasika ny resadresaka ny fanaovana tamin'ireo rahalahy sy anabavy tao ary ireo fiderahana tamin'ny alalan'ny mozika sy ny sisa ho mariky ny firalahiana sy ny fiumbonana kristianina tamin'ny fotoana namanginy tao. Amin'izao fotoana izao sika dia andre feo antropetra tokana nataon'ilay sakaizako mahafinaritra rahalahy FF Bossorf. Rahalahy Bossorf. Ola, tena tsara izy teo rahalahy Bossorf. Azo antoka fa akasitrana izany ary manontany tena raha somary ampiakarina kely ny feo anetsy raha afaka anao hira fo kely raha isika teo amin'ny azo fijaliana. To io no anisan'ny tena tiako indrindra. Manontany tena raha sitraka ao ny lalao an'io. Eny ary rahalahy Bossorf. Ola, toy ny fifoazam-panafa iny ny fandrenesana an'io efa ely zany. Indro tena afaly ny tenanahy ny amin'izao fitsidiana kely eto zao miaraka amin'ny rahalahy sy ranabavy Makanalia an'io arivo. Manontany tena ary rahalahy Hooper, raha manana tena ianao ka misy zavatra tianao lazaina micro ankehitriny. Misy teny vitsy lazainy rahalahy Hooper. Eny tompoko, rahalahy Makanalia saika izy no mahay mihaza lambo indrindra eto amin'ny firenena. Izy no mahay indrindra rehefa tsy eo aho. Eny ary, tiako hanonona teny kely ny vatoko eto. Eny ary Ramalala, inona no lazainao? Tena faly aho fa manana tombontsoa no eto Arizona. Ary faly aho fa manana tombontsoa ny ao amin'ireo sakaiza dia ranadasy rahavavy Makanalia. Ry rahalahy Bossorf, ahoana ho ianao ny amin'ny Arizona sy ireo olona eto reo? Milaza teny vitsy rahalahy Bossorf. Miresaka ny amin'ny fiazana lambo rahalahy Makanalia. Thing that we was looking for. We went out and looked in the same rocks we did a year ago, but there was less tracks than there was a year ago. How about Brother Broadway playing another little piece? Mitsoka tropetra indray rahalahy Bossorf. Ry rahalahy Mak, maro ny zavatra nataonao anay hatramina teto anay tamin'izao dia izao. Ary matoky an'ilay Andriamanitra tsy toa fa ndray androany afaka hiverina aty indray zahay. Andriamanitra hitanao rahalahy, niriko hatrany ny andreny feo ny vadinao. Ry nanabavy Makanalia, mety any amin'ny kilometatra maro lavitra any misy aho. Nefa rehefa milalao an'io ianao dia tsarovy aho. Milaza teny vitsy ranabavy Makanalia. Eny ary misaotra betsaka ranabavy Makanalia, tena mahafinaritra zany, tena mahafinaritra. Oh, vehivavy sarokely hatrakelitsotro zao izy. Tiako ihany zany fisaina zany.
ry rahalahy Bosarf manakafa ataondray amin'n'io apetratra anay anio ianao zay de to te andre afy indray ho an'ny rahalahy Maka sy ireo afy reo. Andriamanitra hitanao rahalahy, eny ary rahalahy Bosarf. Mahafinaritra ry rahalahy Bosarf, saotra betsaka indrindra. Ry rahalahy Opère mananteny hafa olazaina ve ianao? Tsy misy olazaina? Ry malala? Oh la, ry Mak, mitenena zavatra vetivety aminay eto amin'ity micro ty sitraka ao ve? Miteny zavatra vitsy mikasika ny azy rahalahy Makanaly. And he shot a big elk that went over 1,000 pounds. And I sure would like to go up there hunting sometime. Eny, mahafinaritra. Te laza zavatra kely ve ianao rahalahy Bosarf, milaza zavatra hafa? I've been having a glorious time being down here with my brother Danny. Strange to say, I have been so busy that I never knew of him, except I heard indirectly just a short time ago. And we have been working for many years for the sick. Rahalahy Bosarf no miteny ary mamarana ny resatresaka rehetra natao. And so many times healed, but we did that without having the gift of healing our brother Benny had. We just used the word, and we knew that the word is the truth. God's word is called